manoloana ny tsy fahatombanana izay miteraka olana nandritra ny zotram-pifidianana dia tsapa fa maro ireo lesoka izay mila fanasarana trany. Anisan'izany ny mahakasika ny district-mpifidy izay tsy mitovy mihitsy amin'ireo district-fidianana district-mpifidy maro samihafa izay nampiasaina tamin'ny fifidianana iny. Ao ireo izay mifarana ny 20 Mey, ao ny mifarana ny 20 Mey na 20 volana Mey. Teo ihany koa ny fidy izay tsy hita tao anatin'ny lisitra intsony sy ireo lisitra izay tsy voavaky ary misy mihitsy ara ny lisitra banga. Nisy ireo mpanaramaso izay tsy navelan'ny fidy tao am-pifidianana izay niasany na dia nitondra taratasy rehetra nilaina momba izany aza, mety ho noho tsy fahafehezana ny lalàna na koa mety ihany koa ny nihana natao tsotra izao. Amin'izay tsy fahafehezany mpikambany birao-pifidianana, sotro fifidianana sy ny lalàm-pifidianana izay ihany dia nahita izay fa nisy olona maro izay tsy hita tao anaty lisitry ny mpifidy kanefa dia navela hifidy soamatsara. Tao ihany koa ny sasany izay tsy nampiseho karapanotrom-pirenena nefa dia navela nifidy ihany koa. Nisy hafa ihany koa izay tsy nanaiky niditra tao anaty efitrano fisainana nefa dia navela hifidy. Nisy seho izay mbola tsy fahita kosa ny trangatana birao-pifidianana iray satria dia mpivady mihitsy no navela niara-niditra tao anatina efitrano fisainana. Tranga iray izay niseho tany Sambava. Kasika ny karatry mpifidy dia maro ireo izay tsy voazara ary betsaka tsindro-soniavina rehefa avy mpifidy ny tompony. Anisan'ny fitaovana nentina na nirena ny mpifidy tao safidiny sy nanaovana osoka ny karatry mpifidy. Tsy nohajaina mihitsy ny fitakiana ny karatry mpifidy na izay mahasolo azy ahafana mandatsabato na dia voasoratra ao anaty lalàna zay zany. 900 amin'ireo birao-pifidianana ranamaso mitara ny fisokafana noho ny antony mety ny fahatarany ireo mpikambana ao anaty birao-pifidianana na mety ihany koa ny fahatarany fitaovam-pifidianana. Teo ihany koa nefa ny famaizinana noho ny vanonaham-pirenena. Anisany nanohitohina ny fangarahan'ny fifidianana ny fanaovana fampielezan-kevitra nandritra ny andro-pifidianana.